lagaly lasibatra ireo zazakely amam-bolana sy ny ankizy. Ray aman-dreny ara-drazana tsy anankizy ho zava-misy izao izahay. Fitantanana ao anatin'ny 5 taona ny teo ihany no tsy maintsy verina tsy misy azo antenaina. Sabotsy fahenina ambin'ny folo ny volana desambra taona 2024 aterina indray ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any Mahajanga avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Ny aona sy ny tafa ny fampizara vaovao sy toromarika ary ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fiainam-pirenena ankehitriny ho an'ny mponina tao Mahajanga no an'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Marka Ravalomanana natao amin'ny efitrano malalaky ny FJKM Ziona vaovao Mahajanga no hananatanterahana izany sy anambarany fa mbola maro ireo tsy mahatsapa ny zava-doza mahazo ny firenena ankehitriny ka tsy miainga hatrany ka tsy maintsy miainga hatrany fotony isika manentana sy manazava ary mankahery ny malagasy rehetra mba hisiany firaisan-kina eo amin'ny asamitsika malagasy ka ho tonga tany tandalana marina ity firenena ity hoaraitsika eto ihany moa any Tsipria ny mikasika izay vaovao izay rehefa vonona ny sara avy amin'ireo namana mpanao gazety avy any an-toerana fa tsy ny ambahamba kosa ny mpanao politika Marcelin Razanakoto nilaza fa tsy aharitra 5 taona ity fitondrana ity noho izy napetraka tamin'ny letrezana efa sady tsy mahatoky ny vahoaka no lazaina fa nifidy azy ny fitondrana no tsy atokisany vahoaka ihany koa noho ireo fampanantenana maro nataony nefa tsy tanteraka amin'izao niampy indray ireo fampanantenana ho an'ny 5 taona manaraka kanefa nitakaitra napetraka ny 5 taona lasa aza tsy mbola tafarina akory fanadidina nataony mpanao gazety Onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Prince. Ny mpitandro filaminana sisa no miazona sy miaro ity fitondrana ity hijanona amin'ny toerany. Ny mpitandro filaminana izay mampiasa ny herin'ny rehetra amiretana ny vahoaka mba hanaiky izao fitondrana mipetraka tsy ara-dalana izao. Tsy haritra hatramin'ny farany feptom-piasana ity fitondrana ity noho sady tsy mahatoky ny vahoaka ny tsy atokisany vahoaka ihany koa ho ny mpanao politika Marcelin Razanakoto. Fitondrana tsy mba nahaina kalesona tamin'ny tantara raha ny nambarany hatrany ary izay tsy fahaizana makalesona izay no anisany hiteraka ny fahalemeny. Ho anahy aloha raha fahitako azy izao zavatra forsinina be atao zao tsy ho tonga amina toerana taona maro zany. Ny zava-misy ange raha tena olona mahatoky fa tena lany ara-dalàna izy tsy tokony misy an'ireo force be dia be mameno tanàna reo tahotra zany satria tsy mahatoky an'ilay vahoaka tsony izy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tahotra dia miaramila no ampiasaina ampitahotra ny vahoaka ary za miteny anareo fa reo force miasa eo Mahamasina sy miasa eo Analakely amin'izao fotoana izao reo tsy olona poro ny fitondrana io daholo fa asan'izay dia baiko ny azy izany miditra ao anatin'ny gendarme sy ny polisy sy ny miaramila zany sakoroka be anao vao tafiditra ao dia rehefa tafiditra ao anao dia mitandrana dia rehefa misy mibaiko dia manatateraka ny zavatra rehetrarehetra nisy teto dia fakana lesona. Raha tena manao politika ianao zany amin'izao fotoana izao raha tena politicien ianao dia tokony nahazo lesona goavana mihitsy taloha nandritra ary tao jusqu'à hatramin'izao investiture zao. Mahazo lesona koa anao nandritra an'izay 5 taona izay hoe inavo ny zavatra nisy ka raha mpanao politika ianao ka hijery fotsiny an'izao dia aza tsy tokony hanao politika intsony raha ny fahitako azy. Mila firesahana tsy voatery resaka mpitondra fanjakana efa fantatra fa na inona ataonao tsy resaka aminao izy. Io ohatra ny fanambadiana ihany rehefa ny mpivadiny tsy mifanaraka ve dia hoe ho mandrakizay lambana koa ny fiarahana fa rehefa tsy mifanaraka io dia mifampilongolongo eo aloha fa ny farany io misaraka ihany. Mila mamerina ny fifampatokisana amin'ny vahoaka ny mpanao politika mba ahafahana manarina ny firenena. Dingana iray atongavany min'izany ny fifampiresahana ary tokony atao haingana izany. Potika i Madagasikara nandritra izay 5 taona izay ary mbola hiapotika raha tsy mijoro mandray andraiky ny rehetra indrindra fa ny mpanao politika.
eo amin'izay pejany politika izay hatrany tsisy fampandrosoana vanina ho an'ny firenena izay tantanana fitondrana tsy maro toerana saika toy izany avokoa ny fanehoan-kevitra mpanao politika amin'izao fotoana izao fitondrana nijoro tamin'ny osika ity fitondrana ity midika izany fa tsy ateza tsy misy tsy miaika raha teo ny tsy fanarandalana niseho tamin'ireny fifidianana ireny. Jessica Miresy Andry Rakotomalala. Efa betsaka ny pirofo sy ny fanairana natao nilazana fa fenosika ny fifidianana izay nataony 12 novambra teo iny. Tranga telo no hita fa nataony Andry Rajoelina sy ny mpiarady aminy. Mialoha, nandritra ary taoriany fifidianana. Toy izany ny fifidianana vato, fampiasana tafahoatra ny fitaovam-panjakana ary ny osoka tamin'ny fifidianana. Ohatra, fizarana vola tany amin'ny foibeny antoko TGV sy ny fampiasana mpampianatra sy sefisisiko. Ny fanambazana olona hifidy azy mba hisitraka vatsin-tsinjo toy ny tranga tao Taolagnaro araky ny tatry ny Transparency International Initiative Madagasikara. Natao tamin'izay nitiavany azy mihitsy ny fifidianana. Nefa dia fifidianana nandeha tamin'izay tiavana nanaovana azy. Ny antony hiteranako izany dia tsotra be satria 3 ny candidat, 3 ihany no nanao campagne ary efa hita hatrany voalohany fa tsy misy zavatra azo ovana fa dia efa hoe ny fampandaniana ny candidat izay efa nomanina hanohy ny asa izay efa nataony teo no nitranga tamin'ny fifidianana iny. Izany rehetra izany tsy hoe fankalanan'iza na fankalanan'iza fa filazana zava-misy ny ainantsika teto. Tsy misy azo antenaina amin'ny fitondrana toy izany anefa. Ny fomba fitantanana teo ihany no tsy maintsy iverina indray mandritra ny 5 taona manaraka. Ahina ho mafy kokoa azy. Vahaolana tsotraina araka izany dia ny fifampiresahana samy malagasy. Na hoe hodidiny olona avy any ivelany ny fitantanana ny firenena malagasy fa tokony ny ato anatiny sy ny vahoaka ato anatiny ihany no tokony hijery sy hanatanteraka amin'ny fomba rehetra ny fampiarana an'izany fitondram-panjakana malagasy etoana izany. Anjaran'ny mpitondra fanjakana amin'izao sy anjaran'ny vahoaka malagasy izay tena tompo-pahefana eto Madagasikara no mahita an'izay tokony ho atao. Tanjona moa izany amin'ny ankapobeny dia tsy hoe hanao zavatra tena hoe hifandriana ny malagasy eto fa misintona ny sainy tsirairay hoe inona ny antony tsy hifanatonana hifanakaloza-kevitra malalaka mba hahafahana mitsinjo any Madagasikara. Hatreto na dia teo aza ny fanairana maro izay natao tsy nisy nietsika izay nilaza ho tompony andraikitra. Ny mifanohitra aza no miseho izay mahasamy teny indray no hiarany antso izay amin'ny fampiatsoana sy ny fanaovana fanadiadiana. Fanady teo aza ny fandrahonana sy ny raha matahora tao amin'ny anteny merany ray aman-dreniny foky eto Madagasikara na ny RFM dia vonona hijoro handamina sy hanavitra ny firenena izay latsaka kanterenina tanteraka amin'izao fotoana izao izy ireo. Tsy hanaiky izao zava-misy izao ihany koa izy ireo raha ny fanazavany hatrany. Mialy rary nombana sy ny ari-tanjona. Anisan'ny antso nataony ireo ray aman-dreny ara-drazana nandritra ny fikaonan-doha nataon'izy ireo ny 17 sy ny 17 Desambra lasa teo ny tsy tokony sy ny malagasy anatrika ny fianianan'ny Filolandy tamin'ny fomba letrezana tamin'ny fifidianana tamin'ny 12 Novambra lasa teo noho ny fanotana fady ataon'ireto farany eto amin'ny firenena. Izy tamin'ireo voalaza ireo anefa aloha tsy maintsy tonga teny amin'ny kianjam-bare Mahamasina teny noho ny tsy fananana safidy vokatry ny fahasahiranana iainan'ny isa-tokantrano. Taony voavidy vola ao ihany koa ireo miandrandra ny azo anila tombotsoa na manainy ho very tombotsoa hono nambaran'ny filohan'ny RFM. Nanamafy ihany koa itsy farany fa tsy mahasakana ny fanavotana ny Madagasikara izay efa kelikely ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny maro anisan'ny fanatanterahana inona nonana fianianana iny. Raha ny hoe force exécutoire dia sahako milaza fa ny maro anisy ary ny malagasy mbola manana amin'ny malagasy azy dia tsy makasitraka ny zavatra misy ankehitriny saingy tsy milobava izy fa miandry anay ray aman-dreny mijoro zao izahay zao dia hiraka hanatanteraka ny fanavotana ny Madagasikara sy ny fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony misy azy. Raha mahita fa
misy tambiny omenareo olona reo, zany hoe ao zany ny tombola, ao ny zavatra maromaro ahafahana misarika ny olona mba ho avy eny. Ary raha ny tena marina dia olona voavidy vola ary olona tsy manana ny asina mahamalagasy azy intsony, matoa mbola manaiky manotrina zavatra fahita fa fanotapady ny tanindrazana. Hatrana moa amin'izao misy mba mitady vola ny olona tsy hometsiny raha tonga eny ary fa izay no atondriany eny. Ary ny vondrona iraisam-pirenena dia mazava ny azy. Hatreto aloha zany a dia mbola io zany no efa nambara fa io no voalohan'ny repoblika, dia manaja an'izay izy ireo na tsy sitraka ny fony azy dia mandeha izy tsy hoe fiatsaram-belatsy fa tsy maintsy manotrina izy amin'ny maha izy eto an-toerana. Io no efa nambara fa fitondrana amin'ny ka tsy tokony hagagatsika zany raha tonga maro eny aza reo olona reo, fa ny tena maro dia ny malagasy izay mitsipaka izao raharaha zao. Ankoatra izay, nambaran'ity filohan'ny RFM ity ihany koa fa efa misy ary efa mandeha ny fandrahonana isan-karazany atao amin'izy ireo amin'ny finiavana navitra ny Madagasikara izay mandalo kondanana sarotra amin'izao fotoana izao. Voizina sy lazaina fampanonga-panjakana ihany koa ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto, saingina ihitsy ny filoha-pitarika raha nilaza fa tsy hanaiky izao zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao izy ireo. Torak'izay ihany koa ireo maro anisa loitra iny fifidianana feno fantika an-dalàna iny. Eto zany aloha dia tsara ny afantaran'ny malagasy rehetra manerana nosy na ny any velany ny aladilam-bato. Amin'izao fotoana zao aloha dia efa misy ny fandrahonana ary na amin'ny alina na amin'ny atoandro dia misy foana ny azo, misy ny anonima mivatana direkta, misy ny aty amin'ny tena koa mikasika an'ity zavatra ty. Efa na ihany koa zay fa ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny tsy mitanila fa mipetraka kosa ho arifanina ny fiandrianam-pirenena sy izay rehetra mety hitera-doza ho an'ny firenena sy ny vahoaka. Ka raha njoro ireo ray aman-dreny nitolona tamin'ny tolom-panafahana 47 fa lazaina fa mpanoka-panjakana dia mitovy amin'ireny izahay manoka-panjakana zany zahay, tsy mampaninona manambarana zany satria anavitra amin'ny Madagasikara ny tanjony ary hitsipaka ny zavatra efa tsy mety tsony tsy hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka eto aho zany dia manao antso avo raha mbola misy sa anagadra anay na isambotra anay satria mijoro amin'ny fahamarinana ny amin'ny tanindrazana zay dia tsy izahay no samboriny fa iny Madagasikara ray manontolo ary ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivina, anisan'ny votra tao anatin'ny fenkevitra nandrafetana ny tondro-zotra sy ny zotra-pifidianana hita an-tanànan'i Madagasikara ny fanafanana lalam-panorenana ny Repoblika Fahaefatra. Eo ihany koa ny fananganana governemanta vaovao izay mahaleo tena tanteraka ary tantan'ny samy malagasy tsy japahan'ny vahiny indrindra fa ny mpanjanaka. Eo amin'izay pejany raharaham-pirenena izay hatrany fitondrana tsy maro toerana, fitondrana tsy mahatoky vahoaka. Io no amaritany mpanao politika Marcellin Zanakoto ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao manoloana ny fanambazana ny olona anatrika ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Ankoatra ny olon-tsotra tao koa ireo mpiasam-panjakana izay voatery nanatrika ny halalona-panjakana natao androany te tsy mahamasina iny raha ny nambarany hatrany. Onja lalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Tsy maro toerana ny fitondrana Andry Rajoelina ka manao ny fomba rehetra azoana vahoaka rehefa misy zavatra ataony. Tamin'ity fitondran'ity vao nisy fisariana tombola mandritry ny andro anaovan'ny filoham-pirenena fianianana raha toka lanonana ra-pitsarana ny tokony atao amin'izany. Manao ny fomba rehetra ny mpitondra ampisehoana fa manana vahoaka maro miaradia aminy na dia ny mifanohitra tanteraka amin'izay aza ny tena zava-misy hita sy reny anivon'ny fiarahamonina. Saika tambazana vola avokoa ny akamaroan'ireo olona manotry n'ity fitondran'ity rehefa misy zavatra ataony. Izy ny hoe efa tsy mahatoky tsony an'ilay vahoaka malagasy, lazainy fa nifidy azy ny vahoaka malagasy fa tsy atokisany ireo. Io na aiza moa nisy an'izany investiture dia tombola no isarianao ny sain'ny olona ho tonga ao. Dia raha hitanareo ny hatramin'ny maly tsy fantatro aloha ny henoko fotsiny hoe inon'ireo olona milahatra be dia be ireo dia hoe haka vola fandeha ho any Mahamasina amin'ny Sabotsy. Reko ihany koa zany fa misy olona raha totsika hoe nitaisam-panjakana fotsiny dia ohatran'ny voatery tsy maintsy nanatrika ny investiture io. Raha ny henoko zany za tsy miteny hoe tena nanery marina ny fanjakana fa ny henoko satria mahita mpiasam-panjakana memmenina dia misy mpiasam-panjakana mihitsy tena miteny hoe zay nge raha tonga ao zay tsy teaka zay tsy hanao inona fa dia présence fotsiny no andehananay. Pirofo manamarina ny tsy famarina toeran'ny fitondrany fomba fiasan'io raha ny fanamafisana nataon'ny mpanao politika Marcellin Zanakoto hatrany. Tsy ny eto an-toerana ihany fa na hatrany ivelany azy dia anaovan'ireo mpitondry fomba fiasa manam-parofo ny tsy famarina toeran'io. Tsy maro toerana ny fitondrana ka tena mazava be zany iny ange sariny fijeriko
niazaka zany Rajoelina nandeha tany amin'ny COP 28 nge mbola tsy proclamé officiel akory izy dia nilazay ny fa invité spécial fa niazaka zany tany dia le reconnaissance ny fahitako izy le vola amina million de dollars zay tsy azon'ny Madagasikara tamin'ny COP 27 COP 26 misy ane zay voly zay na Madagasikara aloha tsy nahazo. Ny fifidianana tao tamin'ny 12 novambra lasa teo ka nalan'ny filoham-pirenena vaovao amin'izao no anisany ahitana tsy fahatomombanana maro indrindra teto amin'ny tantratran'ny Madagasikara. Nanakoako nanerana nosy ary hatrany ivelany ireo tsy fahatomombanana maro ireo sy ireo tsy fanarahan-dalana maro nandritry ny fifidianana iny. Lafim-baovao sosialy kosa indray velotaraina saingy tsy afa-manoatra izany no iatrehan'ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy ny fahasaranana sy ny fidangan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Mitotongana isan'andro ny fari-piainan'ny malagasy ary vao maika sahirana sy mikorosofahana ireo izay efa niaina tao anatin'ny fahantrana tao anatin'izay 5 taona farany izay. Fanadidina nataon'ny Mialy Ranomana sy Andry Rakota Malalatra. Iady amin'ny kapoaka marotsaka sy ny ihany koa hoanina isan'andro ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Mibaribary isan'andro ny fitotongana ny fari-piainan'ny ankohonana tsirairay izay efa tsy mazaka intsony ny fidangan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Mitromy voaomana ny ankabeazan'ny olona ary zara raha mahita ho arapaka. Vao maika miamahantra ireo izay efa niaina tao anatin'ny fahasahiranana tao anatin'izay 5 taona farany izay. Ny asa nefa tsy misy. Miatraika hatrany amin'ireo fianakaviana mpitsindroka fako izany fahasahiranana iainan'ny malagasy izany ka velotarain'izy ireo manoloana ny zava-misy. Zao dia miady amin'ny fahatrana izy zao amin'ny vidim-piainana. Ny vary misonitra ny ankizy kely eo an-daniny nefa zorobira ny velomanay. Na mpianatra ny fatrano kely tsy mety diadavina nefa ny fisina tsy misy ny tena manano tena. Raha ny fiainanay zany zao dia miady amin'ny fahatrana tena enjana amin'izao tsika miteniteny zao. Androany efa raha ndray misy indraindray raha vikely ratsasaklao raha tsisy tory natory amin'izao ny atao nefa tsy afaka ny angadra satria raha mangadra dia mankeko voavery nefa na fakotsiponay ary zao dia hoarovan'ny olona amin'izao dia inona zany ny solution tokony iainanay sy velomanay nefa zorobira ary arovana tsy fidiny anay ngeny ty tsinoko fa tsy fanananay. Eo amin'ny kapoaka zany tena anina moa le fidiram-bola tsisy mihitsy niakatra zao amin'ny vary ny zavatra majinijinika ilain'ny vahoaka zany dia tena ohatrany hoe presque niakatra daholo le izy. Tsy mivarotra ary zao dia nampividy ary ohatrany vitsy. Ny antony zany le tsy fisinasa zany lasa miafiafy zay kely an-tanana zany tsy maintsy hoe eo voatery tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy zany le olona amin'izao. Zao efa mianaka taloha mandrotsaka roa kapoaka sy tapany roa kapoaka dia zao mandrotsaka ray kapoaka sy tapany ray kapoaka sy fariboda eo ray kapoaka sy dia amin'ny maraina tsy mihinana fa amin'ny atoandro sy hariva vao mihinana. Mihasarotra le fiainana ankehitriny mako ianao zany tsy misy hoe amenao ny resaka vola sy ny karazana fa ny herim-ponao ihany no miraraka zay vao anao vao mihinana. Raha mandrotsaka 3 kapoaka ianao taloha zany dia lasa ray sy tapany ny zavatra alefanao anatin'ny tokantrano zany. Menimenina ny ankizy kely inona ary ny azonao atao ny asa aza tsy misy dia tsy maintsy hoe nitotrongo voaomana ianao zany amin'ny lafin'ilay fiainana. Tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny ankehitriny zany tokony ho tsapan'ilay mpitondra fanjakana hoe tena any an'ilay madinika kely le zavatra no mivantana fa tsy any amin'ilay vavety fa vavety dia vavety eo foana fa madinika dia tsy maintsy zay ihany le fandehan'ity fiainan'ity. Crise politika mandeha ihany koa tsy andanin'izany. Mpivarotra kafe mandehandeha no asany tsirem-pianakaviana ity ary efa mataona ny maro no nanaovany io azy io. Nahavelona azy mianakavy tsara ny tombom-barotra azo tany aloha saingy amin'izao fotoana izao zara raha mitondra vola mody satria tsy andaniny miakatra avokoa ny vidin'ireo akora fampiasa ny toy ny siramamy sy ny kafe ary ny ronono. Etsakilany tsy manam-bola ihany koa ny olona ka miaina ny fanjifany. Dia masoko-karena miaka-midy indraindray rehefa mba ohatra hoe mahazo masoko-karena mbambany dia mba metimety. Fa ny tena olana dia le mpanao amin'izao fa tena betsaka dia betsaka dia manjary tsy dia mahalany firy-tsony. Taloha mahalany 3 siny 4 siny zao indray mandeha ihany dia zay. Tora aloha zao lafo izy zao eo tena satria tsy tonga any amin'ny 2 alina fa latsaka mihitsy 1 alina fa mihoatra misy fa kely ny tombarotra. Penana aloha tena sarotra be zao tsy azo anavona simongamonga fa tena raha vao mipetraka fotsiny dia fa ao anao ndraisina fa tsy misy zavatra ho atao. Le vola kely no azonao
le zavatra ny fa mifondra bola kabetsahana atarakaraky ny zavatra azonao no anaovanao n'le zava-misy. Tsy misy teny azo ilazana sy hamaritana ny fahasahiranany ankamaroany malagasy intsony amin'izao fotoana izao. Raha sakafo maraina, atoandro, hariva no voafaritra fa sahazan'ny olona tsirairay, efa tsy misitraka izany intsony ny ankamaroany tokantrano. Vilitaraina ary manany amin'ny fiainany raha mipitry ny ankabeazan'ny olona saingy tsy afa-manoatra. Fa anisan'ny vokatra ahitana fiakarana hatrany ihany koa ny atody rehefa akatoko ny fety tahaka izao. Ankoatra ny fahalafosany efa manano sarotra ihany koa ny fahitana azy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha vidinina 700 ny atody somary kely 2 volana lasa izay, efa tafiakatra 700 izany amin'izao fotoana izao ary tafiakatra 700 ny atody lehibe iray. Fanampanazavana. Herinandro mialohan'ny fety ny Noely. Nahitana fiakaram-be avokoa ny vidin'ny sakafo eny an-tsena. Tsy hita taratra amin'ny zava-misy iainana andavanandro misy ny filazan'ny banky foiben'ny Madagasikara fa maro toerana ny vidim-piainana. Raha manodidina ny 7,5 isanjato izany tany amin'ny volana Jolay dia nambara fa efa nisy fidinany 4,5 isanjato. Tsy nahitana fidinany toy izany koa anefa ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro fa vao may aza nidangana be. Raha ho any atody manokana izao 700 ariary no nividianana ny kely tao anatin'ny 2 volana izay dia efa tafiakatra 700 ariary amin'izao. Tafiakatra 700 hatramin'ny 700 ariary kosa ny lehibe. Tao anatin'ny volana 2 izay niakatra mitombo kely. Izany hoe rehefa miakatra ny atody dia mandeha ny antony tsy fantatra. Zay misy fournisseur tokana mihitsy dia tsy mampitombo entana zareo fa ateriny izay ateriny ihany no ateriny tsy matakatra izay. Dia nanahoana fanjifany izay hoe mitovy amin'ny tany ihany be? Tsy dia mandeha izy io satria ilay miakatra. Ilay atody koa izao tsy dia misy na atanam-potony ary. Dia izay koa no tena mampakatra anazy. Tsy ny vidiny atody ihany izay nahitana fiakarana izay, fa saika ny entana ampiasaina amin'ny hankatoky ny fety mihitsy no samy niakatra avokoa. Nahitana izay fiakarana izay ohatra ny vidiny enomby. Raha 9,000 ariary ny iray kilao, teo aloha dia efa nahitana fiakarany 4,000 ariary amin'izao. Ny vidiny vorontsiloza ihany koa toy izany. Raha mbola nahazo 4,000 ariary teo aloha, efa manodidina ny 7,000 hatramin'ny 5,000 ariary amin'izao. Lafim-bavao ny kolontsaina kosa indray, vohitra masina ny rovana Ambohidratrimo ary tafiditra ao anatin'ireo vohitra 12 tamin'ny fanjakana Andriana Amponomerina. Avy amin'ny mpanjaka Ratrimo izay nanjaka tao amin'ilay vohitra no natonga ny anarana hoe Ambohidratrimo. Entiny Jessica Miray sy Andra Kotomalala any amin'ny rovana Ambohidratrimo nareo ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tonga Soweto amin'ny rovana Ambohidratrimo. Tsy misy lampintsony ato anatin'ny rova. Fasanana ny trenan'ny mpanjaka ary ny vato manan-tantara sisa no miantrana ato anatiny. Misy lapa ihany tato anatiny fahiny izay nitovy endrika amin'ny lapan'Andriana Amponomerina any Ambohimanga. Saingy efa narodany anglisy ilay lapa tany amin'ny taona 790 rehefa azo babon'ny frantsay ka lasa zanatany Madagasikara. Tsy misy lampintsony izany ato fa fototra sisa tavela. Anisan'ny nahazahoana ny anarana hoe Ambohidratrimo ny anaran'ny mpanjaka nitondra teto tany amin'ny taona 1940 dia ny mpanjaka Ratrimo izany. Mpanjaka enina no nifandimby nitondra teto hatramin'ny taona 1970. Ny ady mafy ny ahazahoana ity vohitra ity ny mpanjaka Andriana Amponomerina tamin'izany saingy tsy naharesy tosika nitafika mihitsy. Ny any Faraheriny dia nakavady Andrambola Masoandro, zanakavavy ny mpanjaka Ramorabe. Azo vady Andrambola Masoandro taty aoriana, io no vadiny 12 ary niterahany any Radama Voaloha. Radama Voaloha zany dia avy eto Ambohidratrimo na ny nalatsahany tavoniny ara dia ary amin'ny antsoina hoe Mandro Tsara. Misy doany koa zany any, misy toerana masina. Ny sekoly ny anaran'ny Radama zany dia ato avaratra akaiky ny ampitany akany Voko. Ambany lalana eo zany ny sekoly ny anaran'ny Radama tamin'ny fotoan'androny. Dia izay izy rehefa lehibe izy vao lasa mpanjaka teny Ambohimanga. Fa manana tantara lehibe zany Ambohidratrimo raha eo amin'ny resaka tantara ny firenentsika aty. Fasana sy vato fangatahm-pitahiana sisa no mandrafitra ny rovana Ambohidratrimo amin'izao.
eto ihany koa no ahitana ny ditongotra kavanany Irapeto izay fantatra amin'ny hoe irak'irak'Andriamanitra. Fangatahana tsodrany ety manala sakana mangataka fiarovan-tena ary ho an'ny olona maniry ny ho any ivelan'ny Madagasikara na andeha lavitra. Atin'izay zany misy ny fasan'ny rakalamomba eto amin'ity toerana ity izay vato misy nono no afantaran'ny olona azy fangatahantsodrano ho an'ny olona tsy miteraka mitady taranaka zany. Dia misy ihany koa ny fasana ny miaramila amin'ny mpanjaka eto andrefana aty amin'ny trano kely ity sy ery atsimo ao akaiky ny didongotry Rapeto na elanelan'ny fatana sy ny didongotry Rapeto. Dia misy fombafomba sy tantarany daholo zany ireo vato ireo fa fangatahantsodrano amin'ny resaka asa, tokantrano, fitiavana, ny fianarana, ny tanjona rehetrarehetra zany asoka tsara. Dia fanalana ny aretina, ny olana rehetrarehetra zany. Ka ao anatin'izay misy hoe vato fitsapana vitana le fangatahana tsodrano zany manao tsipy vato anaky 7. Io vato 7 rehefa azo dia miakatra eo amin'le vato zany manao an'le tsipy rehefa vita mivavaka. Ka rehefa matafiditra ao anatin'le lavaka amin'le vato kely 7 na anankiray ara dia tanteraka soma tsara ny zavatra angatahana. Fa rehefa tanteraka kosa an'izay dia miverina zany manao fanaty-pisaorana na hoe voady. 70 kilometatra avaratra Andrefanantananarivo no misy ny rovana Ambohidratrimo. Mpizahatany fa indrindra olona mangatapitahiny ato amin'ny fasandrakalamomba no tena betsaka mitsidika ity toerana ity. Fa 2 herinandro sisa dia ifarana ny taona 2024 ny fetin'ny faran'ny taona toy izao no anisan'ny fotoana ikaraman'ireoamisehatra amin'ny fanafananana lanonana sy ny mpanakanto manodidina ny 5 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ny maka-mpanakanto iray anafana ny fetin'ny faran'ny taona. Ity sarany ity izay nahitana fekarany raha oharina tamin'ny taona lasa na izany aza mbola mangina ny fanomanana ny fetin'ny faran'ny taona raha nambaran'ny mpikarakara fety. Onjalalaina ny naivomanana sy Mateo Prince. Mbola mangina ny fanomanana ny lanonana amin'ny Noely sy ny famaranana ny taona noho ny toedrarà misy eto amin'ny firenena hoy ireo mpikarakara lanonana. Nahita mpiakarina ihany koa ny sarany fakana mpanakanto hanafana lanonana amin'ny vanim-potoana ny fety toy ny farantaona. Mahatratratra ny 5 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ny karama omena ny mpanakanto na ny mpanafana lanonana iray rehefa fety ny farantaona. Ity sarany ity izay miakatra manaraka ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa. Mety hoe le resaka toedrarà koa no mampilamindamina azy tato ato. Moa koa le vidim-piainana hita hoe miakatra dia izay no mety hoe antony tena mahasahirakirana na tsy idiran'ny olona betsaka amin'ilay fanaovana concert. Toy ny vidim-piainana ihany mitomby ihany koa ilay izy tsy toy tamin'ny vidiny tamin'ny 2019 aloha fa miakatra kely satria fatatsika hoe ohatrany ahoana situation eto Madagasikara. Anisan'ny seha-piariana mifandray betsaka amin'ny politika ny fikarakarana lanonana. Miantraika mivantana amin'ireo mivelona amin'ity sehatra ity ny tsy fahaiza mitandam-pitondra ka mampiena ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Tsy toy ny isa-taona ny zavatra niainana tamin'ity taona 2024 ity hoy ny mpanafana lanonana iray. Mihoatra kely fotsiny hoe raha ohatra hoe ao anatin'ny taona iray zany ny resaka hoe animation fotsiny resahako ohatra zany fanafanana lanonana raha ohatra hoe mahita contrat zato zay ao anatin'ny herintaona ny hoe antonony zany amin'izao ankehitriny izao amanatoko hoe nandritra izay politika tenentantsika hoe tsy manjary teto amin'ny firenena izay roapolo ngama sisa mazava ho azy fa ireo olona manana fahafahana ihany zany no afaka maka an'ireny hoe mpanafana lanonana sy organisateur événementiel reny zay ohatra zao isa-taona amin'ny andavanandro efa tsy mipetraka mihitsy satria reny karazana société reny manao fety. Ny société tena zara fa manao fety sisa fa tena ohatrany hoe mizara zavatra kely ho an'le mpiasa sisa ny zavatra ataony zareo fa ny hatramin'izay tena hoe manao fety be tena makotrokotroka maka orchestre maka sonorisation matanjaka be tena hoe mampifaly an'ilay mpiasa ho amin'ny société fa tena hitanay zany hoe vota na le société matanjaka ary vo daholo voakasika ilay tsy fanjariana ary amin'ny fanaovana politika satria anany fototry ny fiveromana ray amanontolo Tsy mijery ny kalitao sy ny matiana intsony amin'izao ny akamaroan'ny mpanjifa noho ny fahefa-mividy ambany. Etsekilany nanamafy ity mpanafana lanonana iray ity fa efa tsy mahavelona intsony toy ny teo aloha ny asan'izy ireo. Mangina tanteraka ny sehatry ny fanafanana lanonana amin'izao raha toka ny volana Novambra ka hatramin'ny Janoary no sokajiana ho haute saison ho andreto mpisehatra ireto.
Lafim-bavao ny fahasalamana kosa indray, areti-koditra maro no mirongatra amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny lagaly izay miseho amin'ny fomba hafa indray ary afangaron'ny olona amin'ny alerzia. Ireo zazamambolana sy ankizy no tena voan'izay ary mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana sy ny fifandraisana ity aretina ity. Azo atao tsara nefa ny misoroka sy mitsabo izany hoy ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Mialirarinombana sy ny ari-tanjona. Tao anatin'ny volana maromaro, nirongatra ny areti-koditra isan-karazany izay mampametra-panontaniana ny olona ny liavingy. Vanim-potoana mampirongatra ny aretina lagaly izay antsoina amin'izao fotoana izao hoe lagaly des champs propres. Raha toy izao vaninandro izao, ka maro amin'ireo olona indrindra fa ireo zazakely amam-bolana sy ireo ankizy no tratran'izany. Raha ny fomba fisehoan'ny mosindresaka, mibotsin-drano ity aretina izay veriny rehetra fa alergia ity ary mamoronana sy mampanavy mihitsy. Eny amin'ny fialan-tanana sy ny faladia tongotra matetika no hipiran'ny lagaly. Torak'izay ihany koa ireo areti-koditra misy amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ny hoe manaranaka, anisan'ny arety mifindra amin'ny alalan'ny vola sy ny fifandraisana isan-karazany, indrindra fa eny amin'ireo toerana ifamezivezen'ny olona ny lagaly. Misy fahasamihafany be amin'ny alergia ihany koa ity aretina ity, araka izao fanazavana ny mpitsabo izao. Misy karazana aretina koa izany areti-koditra zany mahazo ny olona koa amin'izao be dia be eo zao ny lagaly zao be dia be fa manomboka miakatra indray izao dia eo koa ny aretina resaka micose any amin'ny erakela-tongotra, ny votsy na verrue plantaire zay zany dia vokatry ny zavatra manodidina. Fa ny lagaly zany zao tena betsaka mihitsy ny ahafantarana hoe lagaly aloha zany dia io zany aloha le izy famindra aloha. Azo adino fa ny aretina alerzika zany misy ny alergie manaranaka, ohatra alergique na fruit de mer ianao dia mety possible alergique an'iny koa ohatra ny zanaka. Fa raha ohatra misy kahana olona anankiray zao mangididy botsim-rano indray moa zany matetika ity dia aty amin'ny vatany ety dia misy tsiranoka kely reny zany ny lagaly. Matetika ny alergie matetika mibotsina kely ohatra ny urticaire mibotsina menamena fotsiny dia tsy mifindra. Fa ny lagaly zany eo koa ny fifaneraserana amin'ny resaka vola sy zany mety hifindra, mampifindra anazy. Fifandraisan-tanana sy ny an'ireny zany mora mifindra. Eo koa ny resaka nampoainena varavarana iny misy olona tratra dia ianao dia mety hifamindra eo koa ilay izy. Ankoatra ny fanarahana fitsaboana, azo tsoroana tsara ny fifindran'ny lagaly araka ny nambaran'ity mpitsabo ity hatrany. Mila manaraka fahadiovana tsara ny tsirairay avy any an-trano any raha sendra misy an'ireny zany tranga ao an-trano dia tsara sasana daholo ny karazana lamba rehetrarehetra izay firakotra sy ny fitafy mba ahafahana tsy famindrafindra zany. Matetika ireo olona sokajiana ho miaingitraingitra eny anivon'ny fiarahamonina no tena mora hifindran'ny aretina lagaly satria ambany ny hery fiarovany. Voaharo kokoa amin'izany kosa nefa ireo olona efa zatra miaina anaty loto no izy manana hery fiarovana mafy ka mahatohitra ity aretina ity. Na izany n'izany, mamafisy ity mpitsabo ity fa ny fahadiovana ireny ihany no ahafahana misoroka ny aretina lagaly. Satria moa efa voninao ny sary mikasika ny feonan'ny Filomary Karavalomanana tamin'ireo mponina tao Majanga tamin'ity androany ity dia hoarahintsika avy hatrany ny mikasika izay. Ny ao tamin'ny mpikatroka Timatany Majanga ny Filora Valomanana sy ireo délégation notariany maraina teo. Nisy ny fandraisam-pitenenan'ireo avy any amin'ny faritra, nitondra ny etaetan'izy ireo sy nitaraina manoloana ny fiatrehanany fiainana. Nahitsy ny an'ny Filora Valomanana, mitoy ny tolona. Mbola maro ireo tsy mahatsapa ny zava-doza mahazo ny firenentsika ankehitriny ka tsy maintsy miaingatra ny fotony ny fanentanana sy ny fanazavana mba hisian'ny firaisan-kina eo amintsika samy malagasy mba ho tonga tany-tandalana marina ity firenentsika ity ho hiatrany nambarany. Noho ny fampahantrana atao amin'ny malagasy no antony tsy maintsy hijoroana. Ihany fa na avy any Maivatanana, avy any Matiboeny, avy any Marivoay, avy any koa, avy any Manodidina rehetra. Avy any Majanga 2 zava-dehibe loatra amin'ny fahasahinana anareo. Rehefa mitolony zany atsika nosa zay no voalohany tena teniny dada nefa mitolo ianao tsy mahazo manosa zay mpino voatolotoloko reny le zavatra manetiko reny grenadinakimo zay fa tsy memo zatsika. Tao amin'ny FJKM zona vaovao Mahajanga no nisy ity fiaonana niarana tamin'ny filompanorona ny Antokotiko Madagasikara ity. Nisy ihany koa ny fiarahany tamin'ireo tanora tany an-toerana taorian'ny fiaonana sy fandraisana ny toromarika.
Amarana antsika ny fampalalambavao toy ny mahazatra ary ny maresaka iraisan'ny pirenena. Andalo fiainana maro-panatra amin'ny 12 degré Celsius na 20 degré Celsius ny sasatsasany eo amin'ny tanàna ny Chine amin'ity fiafarany ny herinandro ity. Ho mafy ny mety ho fiatraikany ho an'ireo mponina saingy efa manana ndraikiny kosa ny tompona andraikitra. Havitra Solondabe sy Mateo Prince. Fiainan'ny maro-pana valatra amin'ny 12 degré Celsius no hiatran'ny Chine hatramin'ny rapitsoalina. Ny verina nanaitra ny mponina amin'ireo tanàna maro any an-toerana araka izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny famantarana ny toetry ny andro any an-toerana. Ity fidinan'ny maro-pana ity dia mafimafy nandritra ny andro maromaro izay. Ho an'ny any Shaanxi, Xiling, Liaoning ary Guizhou kosa dia mety ho tonga hatramin'ny 20 degré Celsius ny filatsan'ny hafanana izay. Atevina noho izany ny ranomandry ka mety hiteraka olana amin'ny fampiasana ny lalina sy ny fifamezivezena. Maro no efa takaitra nateraky ny ranomandry na ny neige tany amin'ny faritra maro. Tapaka ny andrin-jiro ka miteraka fahatapahan'ny famatsiana herinaratra ho an'ny mponina. Mponina iray alina ny voakasika izay fahatapahana izay. Tsy niandrela fa avy hatrany dia niroso tamin'ny fanarenana ny tompona andraikitra satria ilaina amin'ny fitaovana miteraka hafanana sy ny fandrahoana ao tokantrano ny herinaratra. Ankasitrahana firenena tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalambavao izao. De family plan io kosa no alohatenin'ny horonan-tsariana amin'izao atolotry ny MBS-ao ho amin'ity androany ity ny tenako hamametraka ny manapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.